Mpifaliana indray ry havana malalana zontsika miona amin'izao herinandro voamentopatsika izao ary zava-dehibe zontsika fampizaran'ny tenin'Andriamanitra ifampiarezantsika. Ao aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana. Fian'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alatsinainy 5 Febroary 2022 imanjinantsika no hevitra hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Eno ny lalako ry oloko, atongolany sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilo bava ilaza fanoharana aho, anonona teny sary-pantarina fony taloha aho, izay farentsika sy fantatsika, ary nambara razantsika tamintsika. Dia tsy mba afentsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fiderahan'i Jehova tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Amen. Hira, fihiram-baovao, hoan'i Jehova ritany. Mihirà hoan'i Jehova ritany rehetra. Mihirà hoan'i Jehova ritany rehetra. Mihirà, fihiram-baovao, hoan'i Jehova ritany. Mihirà hoan'i Jehova ritany rehetra. Mihirà hoan'i Jehova ritany rehetra. Mihirà, fihiram-baovao, hoan'i Jehova ritany. Mihirà hoan'i Jehova ritany rehetra. Ivavaka isika. Ry Jehova Andriamanitra ranay mpahary ny tany sy ny lanitro, mendrika anao ny sotra sy ny dera ary ny laza, eny voninahitra no naranao masina satria mpanafaka ianao. Tompo, mpanotsy zahay, ko no fahotanay dia mamindrafo aminay ary sasao madio zay mba fakeloka ary diovy zay mba fampahotana. Fa ny fananao masina zay raha handray ny Mofonaina avy aminao, na ran'i Jesosy Kristy novanay izany mivavaka izany. Amen. Rehefa nalala Mofonaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny epistile soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Galatia. Galatianina 5 ny 7:10 ka hatramin'ny 10:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa efa nantsona amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka nosy izany fahafahana izany.
fa mifampanimpoa amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavana manao tahaka ny tenanao fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo tandre mifandrao mifandringa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana dia ilay fiadanana Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofonaina ho antsika anio Galatiana 5:5-10 zay tarihan'i Paoly ny sain'ny kristianina fa miavaka amin'ny fiainan'ny olona nandray ny fanafana, nandray ny fanavotan'i Jesosy Kristy. Antso miteraka andraikitra miavaka ny fanafana dia izao fitandremana ny didy mariky ny maha-olonavaka ka mifanompo amin'ny fitiavana. Mifanompo amin'ny fitiavana. Nisy sokajin'olona tao amin'ny fiangonana mbola mitazona ny famorana araka ny lalàna misisy. Miteraka olana teo amin'ny fifandraisan'ny mpino izany. Nitaona ny mpino araka izany ny Paoly eto fa efa tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ny fanafana, ny fanavotana ny olona. Tontolo vaovao no misy ny mpino. Tsy miresaka ny amin'ny famorana intsony. Miavaka ny fanafahana voarain'ny mpino. Fanafahana mampiombona. Fanafahana mampiraino ny asan'ny fanamasina. Fa izao koa ny faharoa mampirindra ny fifandraisana. Izany ry avana fitandremana ny didy mariky maha-olonavaka mampirindra ny fifandraisana. Nitarika ny mpino atsiaro ny didy mpitiavana men'Andriamanitra hatrany Paoly apôstôly. Tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny olonavaka manana ny fanamasina miaso anatiny dia izao mahay mitia, mahay miaina ny fankatiavana. Rehefa omena toerana fankatiavana eo amin'ny mpino kristianina dia ho rava ny fifandrafiana, rava ny fifandirana. Izany hoe mirindra sy milamina tsara ny fifandraisana. Miavaka ny fiarahamonina eo amin'ny samy kristianina. Tsy misy zarazarana, tsy misy tsy fitokotokoana. Tarihintsika ry havana, tandremy didy nomeny Jesosy Kristy antsika dia mirindra sy milamina ny fiainana. Raisy izany teo n'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Andriamanitra saotra no mofonaina nomenao anay zay tarihina anay ny mpiavaka ny olonafaka sy navotan'i Jesosy Kristy dia ny fanompoana amin'ny fitiavana ary mampirindra ny fifandraisana. Tompo, vavaka aminao izay amin'ny firenenay, hitanao ny fahantrahanay, lafo ny vidim-piainana, vonjeo izahay. Tompo, ianao mahalala ny heverina ny firenenay koa tanterao izay heverinao fa mahasoa dia fampanjakana ny fankatiavana, fampandrosoana ny firenena. Ary indrindra ny atahorana anao. Vavaka aminao izay ho an'ny marary, hitahinao ireo manana andraikitra amin'izany, ampinonao ireo manamanjo, hanohanareo marefo zokiolona sy ireo sahirana. Atao io ny fiazakazanay, ny asa fivelomanay, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana. Ny vavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamonjy anay, izay efa nampahantriny koa ny vavaka manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay alina sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny jondrana totrona aran'i Jesosy Kristy. Ny tompo fiadanany ame anareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ne ny tompo. Amen. Dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.